Nosokavana tamin'ny fomba ofisialy ny fitoerana fahavalo ambin'ny folo ahafahana mampiasa internet ao amin'ny tranombokim-pirenena itsy Ampefiloha io maraina io. Ny fikambanana FITI toana ny Fondation Orange Madagascar sy ny Orange Solidarité Madagascar Arabola no tompo-kevitra amin'izao tetikasa fanabeazana ny tanora izao. Dia rahatsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ny ampitsipiriany tao anatin'izay lanonana izay. Lovaramanatsosy Christian Rakotondramanga ny teny an-toerana. Tamin'ny fomba manetriketrika no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fitoerana ahafahana mampiasa internet ao amin'ny tranombokim-pirenena itsy Ampefiloha maraina io. Izy ity no fitoerana fampiasa internet fahavalo ambin'ny folo natsangan'ny fikambanana FITI izay tarehy Andramatoa Mialy Rajoelina ary toana ny Fondation Orange Madagascar sy Orange Solidarité Madagascar Arabola. Tanjona amin'ny fananganana izao fitoerana izao niady amin'ny fitokana monina ho an'ireo tanora avy amin'ireny tanàna lavitra ireny. Nandrin'ny tompon'andraikitra isantsokajiny sy ny mpono ny faritra Analamanga ny fitaovana manara-penitra raitra toy izao koa ankehitriny dia toy izany faniriana izany. Tsy adian-kevitra araky ny nambaran'Andriamatoa filohan'ny délégation manokana teo fa ny fananana izao fitaovan-tserasera sy fifandraisana ary fampahafantarana ny faritra izao dia tena ilaina dia ilaina tokoa ary manana ny anjara toerana manokana sy ny andraikiny amin'ny fampandrosoana. Efa manana fitoerana fampiasana internet avokoa ny faritra 720 amin'ny 2020 amin'ny taona 13 ity dia napetraky ny fikambanana FITI sy ny Fondation Orange Madagascar ho lahara-pahamehana ny fametrahana fitoerana efatrafa any amin'ny faritra Itasy, Matsiatrambony, Atsimandrefana ary Melaky. Nanatrika ity lanonam-panokafana ity ihany koa Andriamatoa Jacques Ulrich Andriatina, ministra ny tanora sy ny alavoly, Salamatoa Eliara Velomanatsoa, ministra ny kolontsaina sy ny vakoka.